Ankafaliana indray tompolasa tompoko no iarahana aminao ato anatin'ity fotoana ny fampitam-baovao ity manasanao mpanajany ary hanolorana ny araba ihany koa ny hanarahanao izany hatramin'ny farany ny lafim-baovao miompana betsaka amin'ny fitsarana eo ihany koa ny ezaka samihafa irosona ao anatin'ny fampihavana pirenena ny sehatra sosialy tsy adinony mitondra azy amintsika eo ihany koa ny makasika ny fanana tany amin'ny maha-olon-tsotra azy manandrara eny anivon'ny fitsarana ny prime ministre lehibe ny gouvernementa Jean Ravelonarivo pitorony tenany ao anatin'ity raharaha ity nitanterahana androany moa ny fotoam-pitsarana izany raharaha izany. Olona fito, komisera amin'ny polisy iray, mpiambina ary vehivavy roa no voapanga ao anatin'ity raharaha fangalana ambolan'ny orinasa groupe Chichi ity izay fanana prime ministre perinasa ny général Jean Ravelonarivo. Raiky mifolo janoary 2024 ny antomboka ny raharaha nanjavina ny valizy izay nambaram-pitovy fa misy vola mitentina 20 tapitrisa ariary amin'ny orinasa Chichi. Tsy hita nanomboka tamin'ny fotoana io mpiambina sy ny mpamily raha toka voatany izy fito mianadahy. No enjehana amin'ny firaisana tsikombakomba ary fangalarana izy ireo ary ny tanàna vonjy maika teny Tsiafasy Atamora nandritry ny herintaona. Araka ny tatra natao misolo vava amin'ny voapanga Maître Willy Razafinjatovo. Ny olona rehetrarehetra zany rehefa mandeha fotsiny ny arabe anao dia hoe le volako zao miliara any amin'ity olona ity dia azo raisina ve izany? Azo raisina zay satria izay le hoe affirmation gratuite ozy izy ny lalàna na ny teny frantsay dia ny hoe filazana tsy misy profo zany tsy azo raisina izany fa fomba fiteny zay ino mandeha ny raharaha dia tsara ny tsara zay nangatahanay dia hoe tsarao araky ny lalàna satria ny lalàna no entina ty amin'ny fitsarana fa raha ohatra hoe tsy lalàna atao dia tokony atao tany nalakely izy io dia samy manao ny toram-pony tao dia manao zay tiany atao fa ny chauffeur sy ny garde corps no olona akaiky indrindra ny olona andrasana zany olona arovana ka maninona ny sanroka zay akaiky iny nangalatra io lasa nitsoka tsy hita tsy natao ninina le chauffeur za koa tsy manao hoe enjeo amin'izao fotoana zao le chauffeur fa amin'ny olona arovana igny tsy mety aminay zay zavatra satria olona sy teo kaiky teo tsy misy fandraisana tsy misy ninina reto olona sasany reto maninona reo no nogadraina nefa le chauffeur tsy nanontaniana akory hatramin'izao. Samy tsy tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy na ny prime ministre na ny mpisolo vava azy ary fantatra tao anatin'ny fotoam-pitsarana naharitra adiny 4 fa nisintona ny fitoriany ny prime ministre Jean Ravelonarivo. Ny prime ministre zay tompon'ny fitoriana amin'izao fotoana zao dia efa nandefa taratasy hoe tsy mitory intsony. Rehefa tsy mitory intsony zany izay ny fanazavana azy dia hoe natsapa zany io prime ministre io araky ny PGE izay nataony teo dia ny hoe hitondra ny tany sy firenena amin'ny fahamarinana sy amin'ny tany tandalàna ka rehefa natsapa zany izy hoe tsy nisy profo izy dia izy hoe tsy hitory azy satria tsy hitako zay tazomana an'ilay tory tsy hitako nenjehana azy satria le olona tena nangalatra hatramin'izao tsy hita ary fantany olo satria garde corps-ny ary tsy hita hatramin'izao ka zany isorana anazy zay fihetsika ampisehoany sady aba ozy zay dia hoe zay atao hoe ohatrany niova fo zany mpitory amin'izao fotoana izao dia ny hoe tsy hitory zay satria tsy hitanay zay profo hitazomana an'ireto olona reto amin'izao fotoana izao fa olona madiro ka isorana anazy zay zavatra zay ka aminay zany matoky zay fa ny premier ministre araky ny kabary zay nataony reny dia hoe hitondra ny tany sy ny firenena amin'ny fahamarinana sy amin'ny rano sy nitsiny araky ny lalàna zany. Ny talata 20 febroary avy izao no hamoaka ny jidy momba ity raharaha ity ny eo anivon'ny fitsarana mba raha tonga voalohany eny Anosy mandra-piandro izay dia naverina eny amin'ny fonjan'ny Tsiafasy Atamora amin'ny voapanga 7 amin'ny raharaha groupe Chichi.